Maro ny fanamby apetraky ny indostria eto Madagasikara tsy vita mora nefa izany ilaina ny fanampiny ny be sy ny maro ary ny fanomezan-tanan'ny tsirairay raha ny fanamariana nentin'ny tale général vaovao ny syndicat-ny indostria makasika izay tanjon'ny indostria eto Madagasikara izay indrindra manana ny fomba fijeriny izy ireo manoloana izany. Taorian'ny ny fivorimben'ny syndicat-ny indostria eto Madagasikara ny 13 april lasa teo no nahalana n'Andriamatovo Freddy Razonaire ho filohan'ny SIM. Fanamby ontratrarina raha ny voalazana androany ny fanavaozana ny orinasa. Ny tanjona ontratrarina amin'ny ity taona roa manaraka ity dia efa anteneniko tamin'ny sokafana amin'ny fifidiana dia ny voalohany indrindra aloha ny fanavaozana tanteraka ny ireo orinasa izay eto amintsika satria efa ela be izy ireo. Ny faharoa koa zany dia hoe hanamora ny fanaovana ny orinasa indrindrandrindra ny indostria eto Madagasikara. Zay zany ny lafiny roa izay batoko amin'ny taona anankiroa ity. Izy tokoa hoe tsy mety tsy vitan'ny tsy miankina fanjakana fa tsy maintsy misy fiarahana indrindrandrindra miaraka ny fanjakana. Raha maka ohatra tompoko dia raha hitanareo reny seranam-piaramanidina reny dia misy ny tour de contrôle, misy ny piste, ny fanjakana tokony manao an'ireny. Fa izahay kosa izay tokony ndoro-planina ary mitondra ny mpandeha. Dia zay zany ohatra raha fijerevana le sary dia ohatran'izay ny tiako hoe raha bampitokana ny fijerevana ny hoavy ny indostria. Anisan'ny olana izay sedren'ny vahoaka malagasy ny orinasa, ny olana eo amin'ny famatsiana herinaratra na ny délestage. Ny sehatra tsy miankina moa dia anisan'ireo mpiantsehatra voasolon-tena mandritry ny atrikasa afaka-kevitra momba ny famolavolana ny politika ny angovo vaovao, atrikasa izay itoraham-pitso eny Ambohimanambola. Zavatra voalohany aloha dia misaotra indrindrandrindra ny fanjakana izay tsy mitsahatra manoa an'izao asa zao fa zao kosa ny tsy maintsy nampijerevantsika ny eritreretina tsara inona no solon'ireny solo ireny ary ankehitriny sika dia efa mitady ny vahaolana eo amin'ny lafiny herinaratra amin'ny masoandro na koa amin'ireny renirano ireny, izany hoe ny énergie solaire sy ny énergie hydraulique. Fantatrareo angamba fa misy tetikasa nataon'ny JIRAMA izay efa identifie ireo renirano afaka anaovantsika zany hoe énergie hydraulique zany. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fanatsarana ny sehatry ny angovo eto amintsika moa ny sehatra tsy miankina.